Amen. Dia mba tiako anao anofakofa ny tananao aminazy dia teneny hoe be blessed. Amen. Ndao ary zasanao hivavaka ao agnatin'izay voalohany indrindra dia hisaorantsika Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay nitahy antsika tsirairay avy ahafahantsika magnatanteraka an'ity fotoana androany ity. Mankasitraka lehibe indrindra ny ray aman-dreny bentsika dia ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vadiny izay mitaiza antsika tsirairay avy ahafahantsika magnatanteraka an'izao fotoana izao. Isaorana ihany koa ny lehibe mpitarika ao agnatin'ny sampana izay mizara tombontsoam-panompona ahafahantsika miaraka atao agnatin'izao taribavaka izao. Ary misaotra antsika mpiandraikitra tsirairay avy tsankanavaka, misaotra antsika rahalahy sy anabavy ray aman-dreny ajaina rehetrarehetra, tahian'Andriamanitra antsika rehetrarehetra. Dia tiako anao amerina kopakopa-tanana ho an'ny olona akaikinao hoe tahian'Andriamanitra manokana hoe anao. Amen sa tsy amen. Raha sitraka ao indrindra ka tsy mampaninona anao dia intandriko anao hiaraka hitsangana hivavaka zasinao. Ndao zasinao hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, ankasitraka an'Andriamanitra ary hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana, satria tsy ny olona rehetra tonga eto fa matonao tonga eto fa soavana manokana. Amen. Ary maro ny olona amin'izao fotoana izao ke mety marary, mety any amin'ny toerana maro samihafa izay tsy ahafahany manoatra fa matoa zasy ianao tonga aketo tsy noho ny avy amin'asy ianao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra. Amen. Mba hatsangano tany an'izay olona faly azafady. Tahian'Andriamanitra antsika rehetra. Ndao ary zasy ianao hiaraka hivavaka, tiako anao hivavaka avy agnatin'ny fonao hisaotra an'Andriamanitra, asandrato ny feontsika amin'ny agnaran'i Jesosy. Mankasitraka anao lehibe indrindra zay raha eo ary misaotra anao fa mbola nomenao an'ity fotoana androany ity afaka mitady anao, mbola afaka tafavoretondray androany. Misaotra anao manokana zay tompo ny amin'ny tantananao anay, ny amin'ny tarianao anay avy tany amin'ny toerana anisanay tsiraray avy tafavory eto amin'ity toerana ity. Isaorana anao manokana tompo ny hery, ny tanjaka indrindra fa ny fahasalamana zay nitahinao anay tsiraray avy ahafahanay tongeto. Ary isaorana anao sady zay rehetra efa ho ataonao androany. Isaorana anao sady satria zay rehetra tongeto androany tsy misy mialamaina. Isaorana anao sady satria zay rehetrarehetra tafavoreto androany tsy ho hisy diso anjara ary tsy ho hisy angaiay tompo malala, fa samy anana anjara voatendry, anjara voasoratra, anjara voamana ho anay tsiraray avy. Fifaliana raha eo no entinay misaotra sy mankasitraka anao noho ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy anaovanay izany vavaka izany. Amen. 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 Ndao zasy ianao hivavaka, tiako indray anao androany mba hilaza manokana ny etaeta avao agnatin'ny fonao hoe tonga eto hoe za androany Jesosy dia lazainao zay zavatra ao agnatin'ny fonao. Alléluia. Tsy haiko hoe ino mba tegna motivation anao tonga aketo fa tiako mba teneninao avy agnatinao mihitsy hoe Jesosy tonga aketo za noho izao, tonga eto za noho izao, tonga eto za noho ty zavatra ity. Amen sa tsy amen. Eo agnatin'izay ndao zasy ianao hiaraka hivavaka mba tegna hilaza mihitsy ianao androany. Androany hoe fanahy masina aza vela hiala maigna za, aza vela ho diso anjara ary tenenao aminazy zay mahafatra ny etaeta rehetrarehetra agnatinao agny. Asandrato ny vavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Androany zay eo dia mbola faly ny mivavaka eto anatrehanao. Tsy misy miafina aminao tompo ny fony tsiraray avy, tsy misy miafina aminao Jesosy rehetra amin'ny fiainanay. Ary tonga eto zay androany Jesosy hitady anao, te hiaona aminao, mangeta eto anao ary miandrandra zava-panavy aminao indray. Aoka tsy hisy hevitra misaraka anay aminao androany, aoka tsy afina aminay ny tavanao androany Jesosy. Ary na inona zay mety endrika hevitra, na inona zay mety endrika sakana, aoka ny herinindra fonao sy ny fahasoavanao androany hitrantsehatra andrava zay mety endrika sakana rehetra mba hahafanay mandre anao,
mba hafanay miaona aminao ary tianay hiaona aminao manokana ndray Tompo ny fananay amin'ity androany ity. Mamely anao malalaka zay androany fanahy masina hiasy, mamely anao malalaka zay androany fanahy masina hitrantsehatra, hikasika ndray ny fiainanay, hikasika ndray ny fonay, anova zay rehetrarehetra mila fanovana amin'ny fiainanay. Mankasitraka raha io amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ivavaka ratsika apetraka atsika ampelatanan'Andriamanitra ny fandaharana manaraka dia tiako mba teneninao kely ny akaikinao hoe ino hoe tsy vavahanao. Amen. Dia madono kely izy hoe mivavaha hoe ianao azafady. Alleluia. Dao ary isanao ivavaka metraka ny fandaharana rehetra ampelatanan'Andriamanitra dia sandrato ny feontsika amin'ny agnaran'i Jesosy. Androany zay raha eo mankasitraka anao satria tanteraka sady zao fotoana izao. Misaorany ianao sady tompo malala zao fandaharana manaraka zao indray. Mbola hifandimbeto ny mpanomponao tsiraray avy hitarika ao agnatin'ny famakinany tenin'Andriamanitra, hitarika ao agnatin'ny fiankohofana sy ny fiderana. Indrindra Tompo fanovatsim-panahy zay hoan'ny mpanomponao anay tsiraray avy androany. Vavaka zay na inona Jesosy malala zay mety elika zavatra anakana anelingelina zavatra rehetra tsy ampifantoka anay efa hozongona sady zany androany amin'ny ran'i Jesosy. Vavaka manokana zay androany Tompo ambaranay amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy Tompo voatahy ny fotoana androany ary ny herin'ny ran'i Jesosy mandrakotra zay rehetra atao eto. Saotra dada malala, mankasitraka Jesosy, saotra fanahy masina. Averina eo anao reriana ny deralaza mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ao tsara ve ianao? Ao tsara ve ianao e? Dao ary isanao mba hiaraka itehan-tagnana ho an'Andriamanitra. Dia asivy tehan-tagnana tsara dia tsara andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fandaharana manaraka. Toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ilay ray zanaka fanahy masina raha mbola velonay na trapa aminjeny, mbola afaka mifanatitava indray zasy ianao amin'ity andro androany ity. Amen. Mankasitraka ny apôstôly David Rakotonany rasana sy nena zao raha vadiny, filoha mpanorona niraka zona firaisana, izay mbola mikolokolo ny ara-panako sy ny ara-pananao. Saorana anatin'izany ny filohanay ao anatin'ny plaintan izay mbola nanindry andray afaka mijoro amin'ity toerana masina ity. Resiko tompontsopasoavana ho azy zany mba afaka mitombo amin'ny ara-panahy. Amen. Mankasitraka ny pastera sy ny vadiny avy saora anatin'izany mpiandraikitra tsirairay avy mankasitraka ny teknisiana sy ny mpitendry ary ny louange dao zasanao tia-tanana mafy an'Andriamanitra. Amen. Dao zasanao andray ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 70. Resitsika manomboka amin'ny 7:20. Raha mahita anao amen amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 70 manomboka amin'ny 7:20. Ivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'ny Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah. Izy namorona ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatandraka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny hery be. Ataovy hoe amen. Ny adiny tanora fanaza dia reraka sy ho sasatra ary na ny zatovo aza dia mety ho tafitona mafy, fa zay miandry an'i Jehovah dia androso hery. Ataovy hoe amen. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka, andeha izy nefa tsy ho sasatra. Tanteraka aminasy anao zany androany. Amen. Hiazakazaka zasy anao tsy ho reraka ary andeha zasy anao tsy ho sasatra. Tia tanana mafy zasy anao ho an'Andriamanitra. Ampiarao amin'ny orakoraka Alleluia. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ramete no de dontsika bayari tsanga. Efa jerevany akaikinao kao
zao mbola marikitra anao kao ave misy olona tahina be hoe akaiko e volagno izay mahita olona tsy mivolagna za volagno izay ave misy olona tahina be akaiko e sady mba tsikitsiky io izy misy miavagna ane amintsika ka to ivolagna anjaigna amin'ny namanao ve dia tsy ataonao e ave misy olona tahina be hoe akaiko eto e mety miandra an'izay teny zay izy dia mahery teny an'izay mandeha indray hoe ave misy olona tahina be hoe akaiko ty e alleluia manana mpiatanana ho an'i Jesosy be anao e alleluia alleluia rehefa tonga eto an-tranon'Andriamanitra ohatr'izao atao hoe faly ianao fa tsy olona serena vignibingitra na karankory ary ny situation na ny ka na ny trangadravatra nisy talona anao tsofoka takeo mba hatonganao ahitan'Andriamanitra satria fantatsika loatra hoe izay madio am-po no mahitan'Andriamanitra ka mba hatonganao tsirairam-poagna ny fonao atao libra idegnan'Andriamanitra tsika nome voninahitra azy amin'izao fotoana izao tsisy afa-tsy ianao sy Jesosy no eto mifantoy ianao tsisy afa-tsy ianao sy Jesosy no eto mianary ianao tsy mahita ny akaikinao fa ianao sy Andriamanitra aza atao sakana ho anao ny olona mety tsy mahazatra anao akaikinao fa manombo ianao misaotra n'Andriamanitra tohitako ianao amakivaky lanitra izaho ndao tsika iarira lana ndao vetsika fa tohitako tohitako ianao amaky tika ianao tena hifantoka tantera aroky ianao tena hifantoka tantera tohitako ianao sy Jesosy amin'izao fotoana izao alleluia tohitako ianao amaky vaky ny lanitra izamoko zaheoany ndao ilayntsika mpitiavana ary hoe izaho sy anao iona indray androany izaho sy anao iao indray aoka anao tsy pitery ana tsy mila zavagna za aoka anao tena hivavaka hitera azy amin'izao fotoana izao aoka anao tena mpivavaka amin'izao fotoana izao atao zay antony andiananao etandrano mianary anao tena miona amin'izany hira zany alleluia tohitako ianao amaky vaky ny lanitra Say
piano le auto indrindra le massime indrindra misandrata ray le tsara indrindra antsofa le masina amin'izao fotoana izao hitarika anao an-trano ameno anao an-trano amin'izao fotoana izao fa ny masina azavao ny saiko ny foko ny fanako ny manary manontolo raisy ny toeranao fa ny masina manaova zavatra tsy mahazatra anandray amin'izao fotoana izao satria tsy tiako mandeha amin'ny fahazarana fany masina mampianarana anisaka n'ity toerana ity tsy andeha amin'ny fahazarana mba tonga na mahita zavatra tsy mahazatra anako fany masina fany masina avy della zawe misotra fany masina resy ny toeranao anjakao ny am fangio avalio fany masina alleluia 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 manana ery afaka mentinao hidegnana ny Jesosy be anao hey, my God is good My God is good. My God is good, oh. Hey, my God is good. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good. Manana tanana venao afaka ataonao mbô 5 karana mane uno amlela akaikinao any Jesosy ho tegna tsara le Andriamanitra ao rehefa hoe Andriamanitra anao tsara dia mba ataovy karan'iny fa rehefa tsy kajiako mba hiaraka karan'iny ao anatin'ny lefa hey, 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 my God is good, oh. Hey, my God is good. Hey, my God is good, oh. My God is good. My God is good, oh. My God is good. My God is good, oh. My God is good. Sitanyanga na nani tupela. My God is good. Sitanyanga na nani tupela. My God is good. Wasaba na nani tupela. My God is good. Wasaba na nani tupela. My God is good. Mama Kenya, mama mitupa, ina baraba. Amana lao, zimetu tamsi. Amatu zote za wala bila maas. Eya kele kele. 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 Somebody say, somebody say, somebody say. My God is good, oh. My God is good. My God is good, oh. My God is good. Kale kale.
Vavaksika misotranao zay Andriamanitro satria mbola afaka nideranao misotrany amin'ny fafana ny vavaka eto androany. Mino tompo fa amme afatra manokana ny tsiraray avy anao amin'ity androany ity. Mitenena aminay Jesosy eo mampianara anay. Fantako tompo fa hitanao ny fiainanay tsirekireky reto. Tsy miafina aminao ny olana misy. Ao koa mba etaetam-po ny tsirekireky. Taio Jesosy eo ny vahoakanao. Vangio ty toerany ty androany. Vangio ny fon'ny olonao. Vangio ny sambatan'olona. Misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zanahary tsy mba tia ny fahaverezana izy raha napefitia tsy mba mafuyana ni mamu sampuariu ajeso si itukiu inawaniu sabesa isinyaye izite nitadiela famari tanawiza mifali yatsiuela diyana veriru disaki veri uriu saveru feri ipamu simana keri asi chanana yawanda nichami fali rami simyugafu Aria ini anjeli milami janavuku marite sabuni aia ifufuluni ibadahana najani Sambacha isikare. Misaotra tompo, misaotra fanamasina. Apetraka amin'ny pelantananao ty fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazo toerana isika rehetra. Alléluia. Mba afaka mamagnofaofa tanana amin'ny akaikinao avy anao tenene sambatra rao anao Alléluia. Inona ny masambatra anao satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Dia raha tsy mampanina anao ataovy vibraire lasty telefoninao dia sady ataovy tsy magneno. Amin'izay anao tsy mitodika aminao olo jiaby. Satria moa agato rehefa magneno telefony dia mitodika aminao olo jiaby dia izao veky tsy malala fomba zegny. Dia tsy tiako anao sabeky vignitry. Dia ampatsahivoko lasty hoe atao vibraire na ataovy mode tsy magneno. Amen. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto ndray androany. Tadio fa fitahina ho anao fa tonga avanao eto. Zany mahatonga ana amin'ny teny hoe sambatra anao satria tonga eto. Andre teny ndray anao androany zay afaka hitondranao lavitra, hitondranao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary ampandresy ny fiainanao. Magnentana antsika rehetra zanaka fa mandeha dia mandeha ao ny asa fagnamboarany trano. Ny trano-piangonana zany. Ary tena miazakazaka. Mila famatsiana ara-bola
mila fasiky, mila fer, ary mila planche, mila fantsiky, mila vato, mila ciment. Betabe ny zavatra lanitsika agnatin'izy io ao, ary maventy dia maventy ny fotodrafitrasa zay ataotsika, ka mila fifanomezan-tagnana tompoka amintsika mpiara-mivavaka. Raha misy moa zany mba terem-panahy agnome zavatra, dia azonao aterina na atao am-piangonana na aterinao direct agny amin'ilay toerana iasana. Tsy afaka mandeha agny moa anao dia afaka mandefa koa anao mivola amin'ny numéro téléphone ny pasteur David amin'le 034 43 858 15 034 43 858 15. Io zany misy mivola afaka andefasanao zay mba foinao na manakory na manakory, mazaka maromaro compte. Amen. Efa natao le mazaka be regny zany. To de misy amin'ny tany mo mazaka raha ndraiky io. Dia aloha tonga dia tindinike mazaka tompoko. Tahin Jesosy ary isika. Isika moa zany zao dia agnatintsika amin'ny volan'ny fiainam-baovao. Zay zany agnaran'ity volana diavintsika tia, volan'ny fiainam-baovao. Ka ao anatin'izany ianao ho atoroko ianao androany hoe mifandraisa amin'Andriamanitra. Raha te hita fiainana vaovao zany dia aza sarahana amin'Andriamanitra ny fiainanao. Mba hianaro lay tenin'i Davida mpanjaka ao bokin'ny Salamo 7:20 hoe Jehova ozy no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mba apetrao zany manomboka zao mba ho Jehova no mpiandry anao. Manekenao zany mba ondry andrasan'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Tainy tompo anenao. Ka enao izany tsy hoe olona novonjena ntsony fa olom-baovao. Mba petrao zany zay hoe za dia olom-baovao. Maro amin'olona nefa riavaka na dia fa ondrin'Andriamanitra ara, mbola tsy tonga foana amin'ny sehatry ny fahamatorana. Betsaka ny ondry tsy matotro. Ary raha maro tsy alan'le mivily fo. Fa mila mba tonga ianao amin'ny antsoina hoe teboky ny fahamatorana. Amen. Ary ny Baiboly milaza hoe ny ondriko ane ozy izy ka mihaino ny feoko. Jesosy mihitsy nilazan'izany. Ny ondriko ozy mihaino ny feoko. Ny mahatonga atsika indraindray tsy mety mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa lasa ohatrany hoe magniry foana mba ahitany zany atao hoe voninahitr'Andriamanitra izany. Ny antony dia tsotra be, tsy manaiky tsika ho tezain'Andriamanitra. Betsaka ny olona mivavaka fa zay tiany atao ihany no ataony. Zay foana mahatonga anandry indray maka référence hoe atsika mivavaka aneo zany indray resin'olo tsy mivavaka. Atsika manana ny Jesosy indray resin'olona manompo sampy, satria ny olona rehefa miditra amin'izany fanompon-tsampy zany dia discipliné. Arahany daholo raha volagniny mpamosavy io any. Arahany daholo zavatra tenenin'le mpimasy. Fa ny olo mivavaka zay raha tenenin'ny pasterany aminazy tsy ahoany. Fa zay tiany atao ihany no ataony. Tsy mety anefa zany riavana. Ka ao anatin'izay ianao mila manaiky ianao mba hitombo. Alleluia. Ary zay natonga ny Baiboly milaza hoe miovà ozy amin'ny fanavaozana ny saina. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Mila manaiky zany ianao mba ho ondrin'Andriamanitra. Mila manaiky ianao ho tezain'Andriamanitra. Ary ny fanalahidy atonga ny fiainanao andeha tsara, ilamina tsara, ijoro tsara mandrakizay sy mba hoe amokatra tsara, tsy misy afa-tsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fanontaniana mba apetrako aminao zao mba tegna mifandray amin'Andriamanitra ve anao. Tsy mitovy manko riavana ny olona mifankafantatra sy ny olona mifandray. Ianao zao mety possible mahafantatra olo anankiray hoe fantako igny. Fa tsy afaka hiteny ianao hoe mifandray be zahay. Hafa mihitsy zany ny tontolon'ny fifandraisana sy ny tontolon'ny fifankafantarana. Ka betsaka amintsika mivavaka mahafantatra n'Andriamanitra fa tsy mifandray amin'Andriamanitra. Androano atoroko anao zay secret zay.
Aleluia. Ka ny fahombiazanao anatin'ny fanompotsika an'Andriamanitra, ny fahombiazanao anatin'ny fivavahana zay ataonao, ataotsika, dia tsisy afa-tsy ny fahaizanao mifandray amin'Andriamanitra. Ary io tegna mila ianarana tsara io ry havana. Mila ianarana ny mifandray amin'Andriamanitra. Mila jerevanao tsara hoe enao amin'izao tsika miteny zao, atraiza ny fatra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mba faly ve Andriamanitra ny amin'ny fisinao? Mba fierten'Andriamanitra ve io zavatra ataonao io? Mba tena afaka milaza ve Andriamanitra fa manana olona izy manana anao? Mila ianarana ny mifandray amin'Andriamanitra. Ka za dia mampirisika ao anatin'izao volany fiainam-baovao zao, aza tapahana ny connexion amin'Andriamanitra. Aleluia. Dana mba tongava saina fa amin'ny fotoana misy zavatra tsy normal eo amin'ny fiainanao, ny antony dia satria tsy normal ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria izy mihitsy ny laza ozy hoe tsy maefa manao na inona nareo izy raha misaraka amiko. Ka bandana mba petrony fanontaniana, mbola mifandray amin'Andriamanitra ve nao io sa efa nisaraka amin'Andriamanitra? Tadidio za teo fa misy ny olona mifankafantatra fa tsy voatery mifandray. Misy ny olona mifankalala fa tsy voatery mifandray. Enao rehefa nandray an' Jesosy, mazava ho azy, mafantatra n'Andriamanitra ianao zay, mahalala n'Andriamanitra ianao zay. Fa mila mitombo ianao anatin'izay sehatra zay mba hisiny ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ary izy mihitsy ny laza fa raha miray amiko anareo, zao amin'ny Jaona 15:7 misy an'izay. Raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo izy ny teniko, dia angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany. Aleluia. Fa betsaka ry havana ny olona mahafantatra n'Andriamanitra fa tsy miray amin'Andriamanitra. Ka ny zavatra tena takin'ny Tompo amintsika kristianina, amintsika zanak'Andriamanitra, dia fifandraisana. Ny zavatra tena mahatery an'Andriamanitra aminao io dia ny fandray aminao. Enao efa fantany ary enao tiany, fa tsy ampy havana zany hoe mifankatia fotsiny nefa tsy mifandray. Tsy dia mahafinaritra ny relation raha ohatra ka tsy misy fifandraisana. Hoe fantako anao, anao koa fantako. Fa mila fifandraisana. Ary zay mahatonga anazy milaza hoe raha miray amiko ianareo. Tain'i Jesosy ianao. Aleluia. Jerevanao fa ny zavatra ampiasain'ny Satana, raha ohatra ka te hanimbanao izy, manomboka ataony tsy dia mampaninona anao tsony na tsy mifandray amin'Andriamanitra azy. Ohatrany tsy dia olana tsony na tsy mandeha am-piangonana, tsy dia problème tsony na tsy maheno toroteny ara, nefa ianao mety zazany tezaigna tamina fivavahana. Ao moa ny sasany isaky krismasy fa mandeha am-piangonana, ny sasany mampalahelo fa efa misy olo maty fantany, za amin'ny alahady ivavaka, i raha zay rao maty, fa marigny olo maty izy vao andeha ivavaka. Zay niarany nianatra, niarany taola, zay rehefa misy sarinay hoe, sady aboaka ndraiky izy sariny olo maty, andeha ivavaka hony izy fô ito zay ozy maty. Efa fa ela dignodigno ny olo maty igny, miriny tsy mivavaka koa izy. Asa ndigny zovy maty koa anao vo iriny mivavaka. Misy olo zany dia fotrotran'izany. Ao ny sasany isaka herinandro masiny vao mandeha am-piangonana, nefa kristianina. Zany hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra lasa goragora. Le fifandraisana amin'Andriamanitra lasa tsy misy, ary tegna tsy ampy. Dia jerevy ry havana fa amin'igny fotoana igny faible anao ara-panahy. Dia zay zavatra mitranga eo lasa mahazo anao daholo. Lasa feno problème ianao. Lasa misy olana anao agnatin'ny tokantrano misy anao. Satria tsy ampy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka ny zavatra ataon'ny devolo za rehefa te hanimba kristianina, dia ataony tsy mampaninona n'le kristianina ny tsy mandeha mivavaka. Za ndraiky ane za mbola amin'ny Jesosy foana na tsy hitahita ary ozy. Izy ony mbola amin'ny Jesosy foana. Nefa jereo fa tsy mitovy mihitsy ianao le matetika hita am-piangonana sy ianao le tsy mandeha am-piangonana. Anao ihany afaka mamaritra an'izany.
Vao tsy mandeha am-piangonana agnatin'iny semaine fotsiny ianao dia renao manomboka misy zavatra maromaro manomboka sahinao manao anazy. Fa amin'ny fotoana ianao manomboka tonga foana mivavaka mitombo ny fatahorana an'Andriamanitra ao anatinao ary tsy te hanota ianao. Tahiny Jesosy enentsika jiaby. Alleluia. Ka ny olona tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra rehefa ny zavatra hita voalohany aminazy lasa feno tahotra ny fiainany. Raha jiaby io tahorana. Matahotra n'izao, matahotra ny ry, satria le fifandraisana mihitsy no tsy ampy. Matahotra sao dia mosavian'olo. Matahotra sao dia ataovan'olo fagnafody fitia. Kiny milangatehaka akany. Matahotra sao dia atao an'izao, atao an'ry. Io ny zavatra misy voalohany io resaka tahotra io. Lasa tahora anao daholo ty. Na anao mandramby vola amin'olo, huy, aza hitako vola mafana. Ay nagnino, rangaha bebe somatra, zay poko nagnomiana izy to. Atahora anao daholo zao rehetrarehetra zao. Ka ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra voalohany, raha tia hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ianao, dia ny amin'ny alalan'ny vavaka. Io zany zavatra anankiray mba tokony ampirehetinao foana. Mangataha mihitsy hoe tompo ao mba meo fagnaham-bavaka za. Meo hery hoe mba afahako mivavaka. Io riavana miteboka anankiray voalohany. Amin'ny fotoana isika kamo mivavaka, mazava ho azy salamina jiro tapaka. Tsisy courant mandeha tso. Tapaka koa zay ny connexion-nao amin'Andriamanitra raha vao ianao kamo mivavaka. Ary misy zavatra tsy mikorina tsony zany mandeha aminao agny. Vakitsika nge ny John 15, ndio mo vakitsika vetivety, John 15:1. John toko 5:10 dia ny 1 ka hatramin'ny 7. John toko 5:10 ny 1 ka hatramin'ny 7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy hoe izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo nareo no ny teniko zay nilazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana anivelany tahaka ny sampany, izay tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Alleluia. Io zany rehefa agnisan'ny zavatra anankiray mba handrasan'Andriamanitra aminao ivavanao io mba hivolagna aminanjy. Akory moa zala ilazagna olo mifankatia na vavanao tsy misokatra. Mitia agneritreritro izy. Dikan'igny fa hainao e. Misy geste ny tanora am'izao zay mato karany. Dikan'igny ny alefaso ny kera. Mila miteny. Raha tiana zany volagna. Na anao raha mahita akanjo tsara labotiky volagnanao i akanjo io. Mbo tiako eky zala i akanjo tia. Karaha hitako aby za magnataony te, magnataony re. Hoanao. Tafiteny mihitsy ianao satria tianao le izy. Ka raha milaza anao fa tian'Andriamanitra nefa tsy mivavaka amin'Andriamanitra, mpandainga anao zay. Mandainga. Ary ny zavatra tiana riavana tsy agnatina problème ihany vao iresahana. Raha tianao zao ny vadinao, tsy agnatina problème ihany nareo vao miresaka. Fa amin'ny andavanandro tokony miresaka ianareo. Tokony mikorana. Na amin'ny raha tsara na amin'ny raha ratsy, na ankafaliana na ankaratia. Miresaka hatrany satria mifankatia. Alleluia. Amen. Zany ane relasina bavy mahatonga atsika nendray tady zavatra hafa atsika
amenotsika satria matsiaro atsika misy zavatra banga agnaty ao. Matsiaro anao misy zavatra banga ao. Dia te hitady zavatra hafa anao ampifalifaly anao. Dia lasa tafanota. Ny antony tsy ampy le fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy mahavavaka. Ao moa ny sasany aminanjy mivavaka zany dia mangao raha amin-Janahary. Janahary hitanao fantragno anahy le deny ihany. Mamindraha fo aminay tahiry zahay 700 000 miampijiro 250 000. Sa fe zegny mivavaka hono izy. Dia fa karan'izany fogna ananjy. Amin'ny agnaranao Jesosy, ny devoly rehetra manakatsakana anao fantragnoko miala. Fa na ratsy ny blokazy potehiky. Amen. Nagnino malay mama? Nivavaka. Normal mazala izy ka anao miresaka mivadinao dia hitanao fantragno tsikefy mariny fa raha volagna fa nandalo take tompotragnony moaly. Atsika moa tsy maintsy mikoragna tsy beky za ataonao tsy nivolagna misaotra betsaka. Isaky mizaka mivadinao hono ianao dia zany hono raha ataonao. Avake seka diniko vola mazaritsika koa fa hely tavela tsaratsara aminanjy ka menao 10 alina zaho amin'izay tsy magnelingelina anao ka amin'ny herinandro to misaotra. Dia nagnino zany mikoragna mivadiko anao koa merigna vampiasagna edy mba tondra soely goûter zaza madinika rehefa efa tsisy goûter mihitsy reko. Merci. Dia afaka mamaritra ve anao fa tegna mifandray nareo mivady? Zay ndraiky tegna tsara fifandraisa. Vadiky volagnako. Iresako tsara. Raha fantoko aminao dia mandandany vola loatra fô hitanao moka fi. Dia niresaka hono zare nifandray. Ohatran'izany mihitsy ataonao isaky hivavaka. Andriamanitra ibotsoa Kristofy taody evanganjano trasiny confinement amty agny da rasy coronavirus ndraha io aro iaza ero da tavele toa misaotra Jesosy. Amen. Nivavaky Kristofy. Mamavatry koa izy koa erany amin'ny 5 arivariva igny. Anao Zagnahary tanymasy. Namotsy naraindray aho. Nitadianao. Tetoa. Andragnonay. Iaho da sahira. Sisy ndray vola bazary. Nagnino malô zalahy nivavaky. Fifandraisana ve tompoko zany? Raha mba indray mandeha indroa anao magnano an'izany, c'est normal. Fa isaky volagna amin'ny olo io anao raha tsy angao raha hitaregny. Melan'izay androka divoly. Dia nagnino malay madame mivavaka. Tsy nivavaka tompoko ny agnaran'izay. Ny fifandraisana riavana dia faritana amin'ny zavatra maro. Ny agnisan'ny ahafahana mamaritra fifandraisana voalohany dia fifankatiavana. Tianao le olo dia hifandraisana. Fa tsy fifandraisana ny fifandraisana tsy misy fitiavana. Ny fitiavana rehetra nefa misy proof mpitiavana. Fa tsy hoe rehefa sasahirana anao dia volagnanao io olo io tsy raha papasosy. Tainy tompo ane ianao. Atoroko anao eto ny marigna mba hahafahanao miova. Fa io riavana azo atao tsara anao Andriamanitra faly za fa manana anao. Na mihainao tombonandro ndraiky zandroany. Misaotra tompo mbola mihinan-kany ry vady aman-janako. Za aloha dia saotra anao fanamasina ny fahasalamagna amianao za. Amaron'olo marary fa za salama tsara aminahy anao Jesosy. Mankasitraka anao za. Na mba mbola tsy nivaly koa resy anahy. Za tsy ala aminao Jesosy. Fantako fa anao mahay miasa jusqu'en Allemagne, États-Unis. Misy koresy anandro boko à la Réunion, Maurice. Amen. Azo atao tsara ny miresaka amin'ny zavatra karan'izany. Raha ohatra ka tianao azonina ny fikorianana ositra amin'ny fiainanao. Raha tianao azonina ny fanambinana Andriamanitra anao. Misy tonga moka revana antsika matsiaro tegna ny tahina Andriamanitra.
After karaha tsy hitanao zany le izy. Dia gaga anao ndraikindraiky hoe za tamin'ny volagna karahan'izao karaha voata fa za tatoato karaha tsy haiko mihitsy raha nahazo fidiram-bolako. Raha tianao azonina io fanambinana anao io, raha tianao azonina ny fandrosoana, ndana azony ny fiainam-bavaka. Fiainam-bavaka, tsy hoe sendra ny vavaka fa fiainam-bavaka. Mila manana fiainam-bavaka tsika. Mba magnontany anao za androany, manana fiainam-bavaka ve anao sa mpivavaka fotsiny? Dia tegna lasa fiainana mihitsy le izy e. Ary tena satronao hiresaka amin'Andriamanitra fo. Satria rehefa ny olona anankiray mivavaka dia azo lazaina fa manetry tena izy. Satria ny vavaka dia marika ny fanetrentena. Ary io fanetrentena ataonao io no mitondra fahafenona amin'ny fiainanao. Alleluia. Ao amin'ny Matthieu 7 ao Matthieu 7:2. Zay manana baiboly mbo tiako amaky satria ilaigny ry avagny mivavaka io. Atsika moa variana fogna hoe zay andeha hivavaka dia mizesta mandeha am-piangonana amin'ny kiraro talon, akanjo vaovao dia eo dia mipetraka akeo. Fa ny atao hoe mivavaka dia mifandray amin'Andriamanitra. Anao nefa tonga eto tsy mahasahy manokatra vava sabeky maratra lokomenanao. Hoe iara hivavaka atsika. Andriamanitra magnikigniki molotra ke sabeky maratra ao ny loko molotra ananjy. Hivavaka nefa dianao eto na feonao aby tsy regny ny Zagnahary. Mifandray amin'Andriamanitra. Matthieu 7:2. Auzy hoe ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralesisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe matoki anaka voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalana sasany nanao nakampo hoe miteny ratsy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo no mieritreritra ratsy ao am-ponareo? Fa izy moa ny moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisa mitsangana mba tao ny fandrianao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Andriamanitra no magnino? Manome ny olona fahefana. Raha voenao izany ampy le fifandraisanao amin'Andriamanitra dia lasa omen'Andriamanitra fahefana ianao. Dia io fahefana ao anatinao io mahatonga devoly matahotra. Ny olo manam-pahefana zany tsy azo sakasakana, tsy azo rahony, tsy azo menasena. Ohatran'izay tsy misy valaka ny zavatra misy aminao amin'ny fotoana manana fahefana ianao. Tain'i Jesosy anenao. Aveza nefa ny azoana fahefana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao mba mivavaka. Jesosy eo misaotra anao zany amin'ity andro niany ity. Fantako tompo fa ianao no Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. Za niany Jesosy mangataka mba ho fenonao hery, ho fenonao osotra sy fahefana lehibe afahako miatrika ny fiainako. Efa vavaka zao zany. Amen. Ao amin'ny Luka 20, ny andininy faharoa. Luka 22. Luka 22. Amin'ny anaran'i Jesosy hoy hoe ka niteny taminy hoe lazao aminay fahefana manahoana no anaovanao zao zavatra izao. Ary iza ny manome anao izany fahefana izany. Donc zany Jesosy rehefa nanana fahefana. Ka ianao io raha mifandray amin'olo manam-pahefana dia magnino koa? Manam-pahefana. Tain'i Jesosy ianao. Ao amin'ny Luka 28, 20:9. Izy hoe ary Jesosy nanao taminy hoe izaho kosa tsy ilaza aminareo zay fahefana anaovako zao zavatra izao. Jesosy niteny io zaho tsy ilaza aminareo zay fahefana anaovako. Zany hoe tsy misy olona afaka manao zavatra raha tsy manana fahefana manao zavatra. Ka be da be revana ny kristianina mivavaka amin'Andriamanitra fa fahefana tsy anagnany. Ny antony tsy ampy le fifandraisany amin'Andriamanitra.
Ainy tompo ianao. Anao nge zao andana mifampikasokasoka amin'olo magnatao ranomagnitra fa magnitra ianao. Tainy Jesosy anenao. Satria zay zavatra ifandraisanao ihany no mifindra aminao. Tainy Jesosy atsika jiaby. Luka 4:32. Luka 4:32. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe Luka 4:32. Ozony Baiboly eto hoe dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Amen. Nisy inona ny teniny? Ka teninao mba manao akory? Misy ino teninao? Misy ranonivy pasteur ndraikindraiky. Tokony mba misy fahefana. Io zany rehefa possible anao miteny igny amin'ny agnaran'i Jesosy. Oka wisy an'izao, wisy an'ity hitranga. Misy fahefana. Avezany atonga an'izay vavaka ataonao agny amin'ny mangingina. Fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa indray rehefa antsika tsisy zavatra mba voabaiko tsika. Na hanina andeha agnaty vilagny aby tsy voabaiko. Io tsara ninan-kena za. Tsy raha retigny fô tsy fisiam-bola. Satria tsy manana le fahefana. Luka 4:36. Luka 4:36. Ozy ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe manao ahoana zao teny zao? Fa mifahefana sy ny hery no andidiny ny fanahy maloto dia mivoaka reo. Ny mba maitra-panontaniana aminao za, mba noviana anao mba avy nandroaka devoly ka nivoaka le devoly. Io moka ny afantaranao ananjy. Oh, pasteur, devoly, aza tao aminahy. Za tsy voly ndrandroaka zay. Mba noviana anao mba, satana! Mialana! Aza magnano karaha le mpianatra ny taria valim-pension zio. Asaigny mandroaka devoly izy. Ny anaran'i Jesosy io izy. Mivoaka! Ty lefa izy amin'io. Satria i devoly. Devoly. Miala! Ato misazana labe iboaka aminy izy. Fa i Jesosy ny nanana fahefana. Alleluia. Fotoana zao riavagna mila miverina mifiraisana amin'Andriamanitra isika. Ny olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia milaza aminao za fa masarom-piaro an'Andriamanitra. Lasa sarom-piaro aminao Andriamanitra. Sahala aminao hoe raha vao olona anankiray mifandray tsy tapaka aminao masarom-piaro anao. Raha tegna fifandraisana feno fitiavana ny zava-misy. Alleluia. Amen. Manomboka tsy azo kitikitiny ianao raha vao tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra amin'ny tany misy ananjy agny anao foana raisany loha. Sy mba nagnana akory izy igny zay ozy. Izy igny zay la tsy regny e. Magnara-maso anao Andriamanitra, sarom-piaro aminao Andriamanitra, ary tena lasa resabe an-dagnitra ao momba anao. Alleluia. Tadidio rehefa fa maro ny zavatra raha avy amin'ny fotoana, tsy hotsony ny vavaka. Tadidio zany e. Betsaka ny zavatra rava raha vao tsy hotsony ny vavaka. Mba fantanao moa Eli mpaminany. Izy dia anisana lehilahy anankiray zay itenenan'Andriamanitra mivantana. Miteny aminanjy zao Andriamanitra hoe Eli. Miakara. Fa andatsaka. Ranora. Aho. Izao. Izy li, Andriamanitra me ozy Eli. Ty Eli mpaminany moa ka avy masianaky. De gaga izy hoe. De nefa jerevo tamin'ny fotoana reny Eli mpaminany zany feo mivantana zany. Mbola nalainy Eli io ny lohany io nataony tagnelagnelany feny de naondriny tamin'ny tany nivavaka izy. Olo fa mpaminany. Confirmé zao fa Andriamanitra miteny io. Nefa mbola nivavaka mba ilatsahany ranonora. Tadidio ty teniko ty hoe tsy misy zavatra mahasolo vavaka. Tsy misy zavatra mahasolo vavaka. Sahala amin'ny fiainanao zao tsy misy zavatra mahasolo rivotro. Sa ino mahasolo ananjy aminao? Tsy misy zavatra mahasolo vavaka. Betsaka ny olona tady anao blague hoe tsy mivavaka fa manao zavatra hafa. Tsy mivavaka fa manao zay tiany.
tsy misy zavatra mahasolo vavaka. Faharoa, agnisan'ny fomba anankiray ifandraisana amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tanao zao anao mihaino an'izany toroteniko zany, mifandray amin'Andriamanitra ianao io. Mihaino an'Andriamanitra satria ny olona mifandray mifampihaino. Zao zany fotoana izy miteny io. Rehefa avy eo indray anao miteny. Ary zany ane mahatonga antsika indray gaga, zavatra ndesinao ambavaka amin'ny mangingina agny, eto amin'ny toroteny eto le izy no mivoaka. Zinao hoe karaha fantan'ny pastera problemako. Karaha fantan'ny pastera zavatra tiako antanina satria Andriamanitra mahita anao amin'ny mangingina. Dia ny fomba anankiray itenenany aminao, ifandraisany aminao dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ka ndana riavagna rehefa mba mitandregny toroteny karanty, mba misaintsaigna anao, mba hitreretinao le izy ino mora ny volagny pastera. Sasany avao koa agnontaniagna ino mala toroteny tony, izy karaha nivolagna ambalabe io. Ambalabe anga. Tsisy raha azo nonogna aby raha keto. Anao mety anao karaha concentré io nefa ankiriry agny loha beny. Anao mety anao vagnidika ino ndre iako matatry avao koa. Karaha angariny sasany zay ny tegna. Anao zany mitritra ananjy io mifantoka aminao. Apa! Antany hafa ilohany. Mba jereny io ny akaikinao, aiza lohanao keo e. Betsaka riavagna amintsika mihaino toroteny karan'izao antany hafa saignintsika. Tsisy raha azo tsika boka. Maheno ve anao? Iny tompony ianao. Antany hafa lohany. Ka mila misaintsaina tenin'Andriamanitra ianao. Mila tia mihaino toroteny ianao isan'andro. Anao ve mba mihaino toroteny isan'andro? Sasany zany manana carte mémoire matevagna be fa tsisy toroteny na raiky ao. Novela si ako. Zay raha tiatiany regny ako. Nefa regny fantany tsara fa tsy mitondra vokatsoa aminazy. Itahinao ny Andriamanitra. Itahinao ny Tompo. Itahinao ny fanahy masina. Alleluia. Mila tia misaintsaina tenin'Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny olona anankiray ndray izy tsy hita mihitsy mivavaka. Tampotampoka ke izy hita ndraiky. Anao ragaga hake ndraiky perle ohatra. Tsy hita mihitsy izy. Hake ndraiky izy hita ndraiky. Ary raha vao hita avy eo tonga dia avy masika. Avy masika mihitsy eo. Ny antony riavagna tsy ao anatiny le tenin'Andriamanitra. Tsy agnaty zany izy fo ny doko aketo. Tsy agnaty. Tsy mbola maniry zany le tenin'Andriamanitra. Misy olona mihaino toroteny isan'andro ary fa tsy maniry agnatiny ao iteny io. Ny antony na dia avy mihaino toroteny masaky manota. Tsy naniry taminazy le izy. Fa nitandrignesany fo. Ta iny tompo anenao. Fifandraisana amin'Andriamanitra magnaraka dia amin'ny alalan'ny fagnomezana. Amin'ny alalan'ino hoe? Fagnomezana. Fagnomezana manakory? Fagnomezana ho amin'ny fitoriana filazantsara. Anao raha mba maregny olo andeha hitory filazantsara, ndana mba magnome. Ohatra hoe misy évangélisation hoe, misy fitoriana kalamanjany misy an'izao hoe, ndana mba magnome. Teto moa tsika nisy fotoana mba nagnentagna mba samy mba magnatitra rano mana papier andeha agnamboarantsika tracte. Nefa tsy nitontohinina ny sasany dia tsy nagnome tsony izy avy. Mba ilaigna zany ianao io mba magnome ho amin'ny fitoriana filazantsara. Rehefa antegna tsy mavita le olo andeha igny mba tohagna antegna. Tegna tompo ianao. Manao fitoriana zika zao agny amin'ny télé, TV Plus isaky ny asabotsy, antoandro amin'ny 2 ora. Manao fitoriana tsika amin'ny radio, reo nefa riavagna vola daholo miala amireo. Manao fitoriana tsika amin'ny internet, amin'ny Facebook, amin'ny YouTube. Reo tsy gratuit zany fa misy vola miala daholo reo. Mba aiza ny contribution-nao agnatin'izany. Fa agnisan'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fanomezanao amin'ny fitoriana filazantsara.
fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fagnomezanao ho amin'ny asan'Andriamanitra. Inona zao mba asan'Andriamanitra? Mba efa mba nagnomezanao vola, nagnomezanao zavatra. Ino to ny fiainanao? Tadio fa mandalo atsika eto. Mandalo atsika eto. Dia io fandalovantsika eto io nefany ho tsarain'Andriamanitra ianao ary ho adin'Andriamanitra nagnino foana anao tambony tany. Ary io Andriamanitra io matoy izay magniraka anao manao zavatra dia fantany fa vitanao le zavatra. Fa be amintsika na zavatra vitatsika raha tsy ataotsika. Tsy vitsy ny olona na zay azony atao amin'ny asan'Andriamanitra raha tsy ataony. Everiny sasany fa raha vao magnano rakitra bebe zany ny sasany secte zany. Le magnome ariary zato regny tsy secte. Le magnome roanjato tsy secte. Fizy koa fa nanomboka 5,000 tsy rakitra secte avao. Nagnino? Zao marao ngano rakitra arivo la te. Ohatrany hoe zavatra hafa mihitsy amin'ny sasany zany magnome ho an'Andriamanitra. Vesatra ho an'ny sasany zany magnome ho an'Andriamanitra zany. Tadidio fa ny fiainanao dia avy amin'Andriamanitra. Matonao salama, fahasalamagna avy amin'Andriamanitra. Matonao nandramby vola ambela tagnanao, neken'Andriamanitra andramby an'igny anao. Fa raha nalemy tagnana anao na hialaka niby tsy vitany. Ataon'Andriamanitra matanjaka ianao mba afahanao miriaria eraky ny tanàna. Tokony efa isoranao anazy zany. Tsy vao vidim-bola mankarena zany. Ka raha mba mahita ianao asan'Andriamanitra tokony toagnana, ndana toagno. Fa betsaka amintsika ka jitsika ny vola betsika. Zay tsy alevigny miaraka amintsika aby raha sagnatria maty isika. Tsy afaka mitondra amin'ino aloha ny andeha. Na managna amina miliara renao tsy afaka mihitsy anao iteny mba sivinareo 500,000 kely ranga amile posiko secret ao rehefa. Savanjareo aby posinao sa misy raha tavitavela agny. Ary misy mivola zare secte raiky tagny ino? Misy 25,000 zare tamin'ny sisiny tao. Tsy kenjare magnaraka anao hatramina 20. Dia anao mbola velona ndana ataovy ny asan'Andriamanitra. Toagno ny asan'Andriamanitra. Agnisan'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra koa ny fanaovanao dimy. Tonga am'le tsy tianao koa izy. Atoroko anao fo. Anao koa tsy hagnano azy magnano. Volagniko fo. Zany ane nadradragny aketo tsy forcé hoe. Toroteny zany dia samy mandramby zay tandrify azy. Satria ny Baiboly mihitsy milaza zany raha tia ianareo izy dia tandremo ny didiko. Tandremo ny didiko. Ary mahatonga ny lanitra misokatra amintsika rehefa dia satria hitan'Andriamanitra tsika efa mitandrana ny didiny. Fa mahatonga an'io mihidy kosa dia satria hitan'ny lanitra fa nitsatrana mafy ianao. Halleluja. Ndana jerevo matetika fa ny olona tia manakina fanomezana ho an'Andriamanitra misy problème fogna fiainany. Regny olo tia magnano courant-be regny. Ahoana pastera? Maromaro donc dimy magasin o. Jereto moa dia sakisakin'olo ataony zany. Fa na tadidiko olo tia mikorokoragna regny taminahy tsy maintsy maty fogna vaky. Za tsy mivolagna, za tsy miteny. Fa tandregnesaka fogna. Nisy fotoagna za vao nahazo an'igny dostera vaovao igny. Dia nandalovan'ny gazy eny narinana, ahoana dada passé, dimy daholo reto. Tsisy herinandro n'igny izy maty. Dimy zany. Asotriny dimy namianika navidy tôbily vaovao tamin'ny madoto. Anao ve meritrety firakitra tsika isaka lahady eny andehanako amin'ny concessionnaire avidy tômobily raiky na décevor tsy azony. Na 4L tsy voavidiny. Ka meritrety anao zao ko mandeha 4x4 ke rakitra anao keo misy olo moko diso be karan'izany eritreritra ananjy. Mahita pasteur magnatao volamena dia rakitra ananjy io novia. Mahita ny pasteur mandeha 4x4 tsaratsara dia mandeha donc fandehanio fandehanao. Dia ndana remarkeo fa ny olona tia manakina fanomezana an'Andriamanitra tsy maintsy mahantra na misy problème fogna amin'ny fiainana. Satria Andriamanitra matoy izy mitahy mpanompony
mba hanaovana ny asany. Anao ndraiky manakina. Donc zany fahavalon'Andriamanitra anao. Aza mitsangana fahavalon'Andriamanitra zany fa tsy handresy mandrakizay. Tadio fa ny fomba fiazonana fifandraisana dia fiarah-miasa. Tsy handriavana ny fomba anankiray fiazonana fifandraisana fiarah-miasa. Ary ndana remarkeo fa ny zavatra anankiray rehefa tsy foinao an'Andriamanitra dia tsy maintsy alainy devoly na tianao na tsy tianao. Tsy maintsy alainy devoly. Ndana jerevy regny olo tsy mafoy ho an'ny tompo regny. Ataon'Andriamanitra maratra raha ananjy. Mandany vola be agnatin'igny koa izy. Melan'izany ataon'Andriamanitra marary. Devoly zany raha vao tsy alefanao amin'Andriamanitra tsy maintsy alefa aminanjy. Ozy amin'ny hôpital be anao ozy. Ozy anao tanito ozy amin'ny klinika mère enfant. Anao ozy tsy maintsy atao césarienne. Nefa olo tokony teraka normal. Aza mafoy ho an'Andriamanitra fa mitanao ananjy. Mba magnafatra anao za rehefa mba tahiny tompo anao ndana mba mijery ny asan'Andriamanitra mba toagno. Lizany tsy amin'ny anao tsisy anao ko tsisy mo ino raha dia ataona. Fa milerana anao mba misy igny ndana mba magnome ho an'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ianao. Ary rehefa antegna tsy magnome aza atao resa be le mba magnome. Misy mokolo tsy magnome magnakina le mba magnome ndraiky. Tahiny Jesosy any ianao. Fifandraisana amin'Andriamanitra magnaraka amin'ny alalan'ny fankatoavana. Anao ve mba mankatoa zay zavatra volagnin'Andriamanitra. Mankatoa, fankatoavana. Hitanao atoroko anao ty fahamarinana ty. Ny mahatonga ny zavatra rehetra anaiky anao dia io. Satria anao nanaiky zay nilazain'Andriamanitra. Azonareo zany. Raha tianao mba anaiky anao ny zavatra rehetra ndana manaiky zay malazain'Andriamanitra taminao. Ny teny izy aza mangalatra dia mbo aza mangalatra. Ny teny izy aza mandenga aza mandenga. Raha tianao anaiky anao ny zavatra rehetra ndana ekeo zay nilazain'Andriamanitra taminao. Nafahan'ny Noa ny baiko ireo karazana biby rehetrarehetra niditra tagnaty sambo fiara dia satria nanaiky ny baikon'Andriamanitra izy nagnamboatra sambo fiara. Eninao ve zany? Ka raha tianao anaiky anao ny zavatra rehetra ndana mba ekeo zay nilazain'ny tompo taminao. Inona tamin'ireo zavatra mba nitenen'Andriamanitra taminao mba fanekenao nefa anao te hibaiko zavatra. Ny fatrany fankatoavan'ny fiainananao dia ny fatrany fanekenao zay nilazain'ny tompo taminao. Tahin'Andriamanitra ne isika rehetra. Alleluia. Amen na sa tsy amen. Hitahinao mihoatra ne Jesosy Kristy. Anomeanao fiadanana ne ny tompo sady anasitrana ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra. Alleluia. Mba mianara raha lasana bavy manaiky mankatoa zay lazain'Andriamanitra aminao. Fa ho hitanao fa anaiky sy ankatoanao koa ity fiainana ity. Ny fatrany fankatoavanao, ny fanekenao zay nilazain'Andriamanitra taminao, ny fatrany fankatoavan'ny fiainana sy ny faneken'ny fiainananao. Zany zavatra zany tsy takatr'olo maro. Fa izy raha vao tsisy mahita izy dia efa misy olitry. Raha vao tsisy mahafantatra izy dia efa zay tiany ataony ataony. Adinonao fa zay ankatoavinao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ahafahan'ny fiainana mankatoanao. Fa raha anao zany tsy sérieux fa manao blagy amin'ny fiarahana amin'ny tompo, tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra, be da be ny zavatra tsy manaiky anao ary tsy mankatoanao. Eninao ve zany? Tahin'ny tompo ary anao Alleluia. Amen. Farany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny finoana. Finoana. Mino anao. Mino anao. Io ravagna dia kanala ngeza be ahafahan'Andriamanitra magnatanteraka ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Ary io ihany koa no endrika anankiray mamadika anao olona tsotra lasa mitovy amin'Andriamanitra. Alleluia. Jerevy tsara ny Baiboly zao milaza hoe ny zavatra rehetra ozy dia hain'Andriamanitra atao. Dia voalazany koa nefa fa ny zavatra rehetra hainy mino. Lasa mitovy zany ianao sy Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ilay hoe ny tanke maha-Andriamanitra fa misy fahasoavana, misy hery, misy fahefana avy amin'Andriamanitra lasa anagnanao. Finoana. Mino. Ary ny atao hoe mino dia mahatoky ny amin'ny zavatra tenainy. Maneho sahady na mbola tsy hita raha ny zavatra anankiray. Ny fiarahantsika amin'ny tompo revagna dia finoana. Minoa ianao fa ho azonao io zavatra tadiavinao io. Eo zany manomboka ahitana hoe tegna mifandray amin'ny tompo ianao.
amin'ny alalan'ny finoanao. Alleluia. Tainy Jesosy ianao, tain'Andriamanitra ianao, ka mba miangavy ianao za avereno amin'ny loany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Natoroko anao teo izy amin'ny alalan'ny vavaka aloha voalohany, avy eo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia avy eo amin'ny alalan'ny fanomezana, amin'ny alalan'ny fankatoavana ary ny finoanao an'Andriamanitra. Reo raha vao vitanao fotsiny mametraka an'ireo olaram-pahamehana amin'ny fiaina, tsy maintsy hiova ny fiainanao, tsy maintsy hiatsara ny zavatra rehetra. Ary ho hitanao fa lasa vao mivavaka ianao dia mivaly ny vavaka ataonao. Satria zay raha miray amiko anareo ka mitoetra anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany. Mivavaka mba ho azonao amin'izay izy tadiavinao. Zao fahatongavanao androany zao ne mba andraisanao valim-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao hitsangantsika hivavaka. Misaotranao Tompo, misaotranao fanahy masina, mankasitraka ray ary midera sy mankalazanao zay ny amin'ny fahafahanay tonga ty tondray androany. Mino sy mantoko zay dada malala, fa betsaka ny olona ovanao fiainana manomboka androany. Betsaka ny olona hotahinao Andriamanitra satria enao le Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Enao le Andriamanitra ny nofo rehetra, ary tsy misy zava-mahagaga ka tsy hainao atao. Androany Tompo, mitsodrano ny vahoakanao mba hanana fifandraisana aminao, mba hitombo ny fiainam-bavaka ao anatiny, mba hazoto izy hanome eo amin'ny asanao, mba hazoto izy Tompo hankatoy zay lazainao aminy, mba hanana finoana izy Jesosy malala. Misaotra Tompo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo mba te hiana amina ny oloha, ka ny ora doataona ampova ny tenina, ny fanahinao irao amina zay mitalao mabuti suzavatsua ny mangeta etanao, mabuti suzavatsua ny mangeta etanao. Tompo, aoka ho fenonao fahasoavana ny vahoakanao, aoka mba ho fenonao hery, ho fenonao fandresena, indrindra Tompo ny fifikirana aminao, mba hiamitombo hatrany aminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazao toerana aritsika. Amen. Zay ny fotoanantsika teto androany. Azadigno rapitso maraina atsika ao anatin'ny maraim-baovao, zay anaovantsika fotoana lehibe sady miavaka. Za dia mba manasanao mihitsy rapitso maraina mba miazaha mba tonga eto, mba mamonjy an'ilay maraim-baovao tsika, fa ho isy fahasoavana ho raisinao eto rapitso. Tombavaka tsika talata sy lakamisy ary ny zoma tsy miova samby amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny toerana ity. Tongava azadino mba mitona namana. Amen. Natateraka fanatitra tsika, efa fantatsika fa androany tsika manao fanatim-pisaorana. Dia ho an'izay mba lina ihany koa dia azonao atao ny magnatanteraka ihany koa fanatitra mba hanoremantsika ny tragnon'Andriamanitra.